Ny rehetra mihitsy no miara-mifety rehefa tonga ny asaramanitra tahaka izao na ny Beantitra io na ny ankizy ihany koa dia samy omena fahafampo toy ny tao amin'ny kaominina Anosy Avaratra ao anatin'ny distrikan'Avaradrano dia ny Beantitra indray no safidiana manokana notsombinina amin'izao fety Noely sy ny fety ny faran'ny taona izao. Ny kaominina no tonga nitondra ny solombodiakoho sy ny sakafo ho an'ireo Beantitra ireo fanohanana azy ireo no lehibe indrindra hoy ny tompon'andraikitra. Zokiolona sy olona sahirana miisa 700 omaly no nahazo fanomezana avy amin'ny kaominina Anosy Avaratra distrikan'Avaradrano amin'izao fety ny faran'ny taona izao. Vary, siramamy ary solombodiakoho no nomen'ny kaominina mba hifaliana izy ireo toy ny rehetra ihany koa amin'izao andro mpiraviravona izao. Mariana fa etsika fitsinjovana ny vahoaka efa fanaon'ny kaominina isa-taona toy izao. Ny zokiolona sy sahirana avy amin'ny fokotany 5 Anosy Avaratra, Ambohitry ny Manga, Lazainy, Isahafa, Faravohitra ary Anosy Avaratra mandrafitra ity kaominina ity no misitraka izany fanampiana izany. Fanampiana izay vokatry ny tambezona andraikitra avy amin'ny etra alohan'ny vahoaka ihany.